amin'ny toko fadimy zany dia ny resantsika manaraka ny amin'ny tody fampianarana te de hoe ny fitoriana ny filazantsara zany hoe mila manofana mpitoroteny zany isika araky ny ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra andiny faharoa omeko anao zao andraikitra izao mitoriny teny masotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana zay ny voalazany eo amin'ny Timoty faharoa fampidirana voalohany horesantsika mikasika zany de hoe inona moa ny voninahitry ny toroteny inona moa zany atao hoe fitorinteny zany iza no mpitory ahoana no ahafantarana izay teny tokony hotoriana ary amin'ny teboka efatra hoe manefy ny toriteny mba anana endrika mila haintsika zany fanombanana ny mpitoroteny mila tombanana ny afatra momba ny andro farany ho an'ny toriteny de hoferana ao anatin'ny 10 minitra zany zany mila fantarana fampidirana voalohany zay horesantsika zany de hoe inona moa ny voninahitry ny toriteny ny Jesosy sy nyreo apôstôly azo antoka fa ny evanjelista zany dia manolotra an Jesosy ho mpitoroteny mitetiny faritany voalohany sady lehibe indrindra tonga Jesosy de nitory izy hoy marika rehefa nampiditra ny ministera mpahabe maso i Jesosy Kristy ao marika toko voalohany andiny fa efatra ambin'ny folo de mitovy zay koa Maty toko fa efatra andiny fa fito ambin'ny folo re evanjelista sy reo synoptika zany dia mamintina ny ministeran'ny Galileana amreto teny ireto Jesosy de nitety tanàna sy vohitra rehetra reny nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra nanerana zany faritra zany Maty toko fa 7 andiny fa 5 amby telopolo de mitovy amizay Maty toko fa 4 andiny 3 amby roapolo ary Marka toko voalohany andiny fa 7 amby telopolo voambara manokana zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 9 koa fa ny apôstôly tao aorian'ny Pentekosta dia nanao lahara-pahamena ny ministeran'ny fitorinteny mihitsy ka manambara tamin'ny herin'ny fanahy masina ny mahavaovao mafaly an'izany momba ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ary ny fijaliany sy ny voninahitry Jesosy Kristy hitantsika moa zany ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fa 12 fanotena voalohany hoe inona moa ny fitorinteny ary ny fitorinteny zany dia iray amreto fomba mahomby indrindra mahatonga n'olona ho vovonjy sy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny faharoa manaraka zany de ny fitorian'ny teny ihany koa zany dia midika fa fampelezana filazantsara ny mpitondra afatr'Andriamanitra miaraka amin'ny fahafianoan'ny mpanjaka zay ho avy aoriana teboka telo manaraka dia tsy misy mahasolo ny toriteny tsara avy amin'ny baiboly mba ampandrosoana ny asan'Andriamanitra eny amin'ny sehatra rehetra reny teboka manaraka fa efatra zany dia natao ampandresy lahatra ny toriteny ka mampanapa-kevitra ny izany ary mamahana ny ara-tsaina anaitra ny fihetsempo ary amoa reo sitrapoa matory ary anampiny olona ihany koa atakatra ny fampianarana ny fitorinteny ny fitoriana kosa zany dia mitarika farisean-dahatra zany sy fanapa-kevitra ary zany mihitsy le ilaina ho ananana ho izy roa reo ny teboka fa fito manaraka ao anatin'ny fitorinteny zay zany de hoe ny fitorinteny rehetra zany dia tokony ho ara-baiboly sy manazava tsara mamela belatra nyreo andalandalana ary milaza zay lazainy soratra masina fa tsy hoe zay tiana ho lazaina no lazainao na izany ihany koa zany de hoe manery lay mpitory zany anana toetra ara-baiboly ihany koa ary tsy misy miteny amikery amin'olona toy ny soratra masina lay manan-kery ka zay ny teboka voalohany ny ahitantsika manaraka koa de ny mpitory-tena zany dia mila olona mahay miazona ny fiarana manakaiky an'Andriamanitra ary manana ny fon'Andriamanitra ary mamela azy ireny hiteny aminao sy asa manokana ho ao aminao ary maha kristiana antsika zany dia manandanja tsy misy afatsy zay lazaintsika zany hoe manandanja zany ny fiainana maha-kristiana moatra noho zay horesantsika ary ao ko atao batisa ho amin'ny fanahy masina ianao avy alao ny fanan'Andriamanitra ameno anao hatrany ho amin'ny fitoriana aoka ny filazantsara ho ivony zay ataonao rehetra de mba iova zany ny fomba fitoriana teny ary samy teo olony tenin'Andriamanitra daholo isika ary no ahavaozina isika sy navoaziny fanahy ihany koa zany zay le hoe karismatika isika zany Maty toko fa 12 andiny fa 7 amby roapolo ary hitatsika zany ao amin'ny boky ny asan'ny apôstôly ny fifandanjana mahafaritra am'ireo teny sy reo ara-panahy ny ara-panahy zany aoka zany ho azo antoka tsara zany fa raha mamaky ny tenin'Andriamanitra zany ianao ary mandany fotoana amin'ny vavaka de avelao ny fanahy masina hiteny aminao ary mandraisany noty vitsivitsy anao anatin'izany
tsy ny rehetra zany no antsona hoe itory ary tsy maintsy misy antso ihany koa nefa ho am'izay hoe fitorinteny zay hoe antsona itory de anana fahatsapana ihany koa anao nafaterena itory ary mety anana fanomezam-pahasoavana mihitsy anao ny amin'ny fanazavan-kevitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Teboka fafito zany dia fantaro zany a reo fiangonanao, ny fiangonanao zany mila fantatranao sy zay dingana misy azy am'izao hoe ary ny zavatra mitranga ao amin'ny firenenanao ihany koa. Ny teboka favalo a mampiasa kisarisary ianao mba atsikana kely ary fijoroana vovolombelona manokana mikasika ny zavatra zay ambaranao. Aza mandambolambo olona fotsiny avelao ny fanahy masina hitondra farisendahatra amin'ny alalan'izay afatra apitainao zay. Ahoana moa no afatarana zay teny hotoriana dia tsara ny koa zany zay ainao tsara mafy an'izay. Mihaino tsara ny fanahy masina ary mihinana ny tenin'Andriamanitra araky ny tiavanao azy, tena amin'ny tsirony zay ankafizanao azy. Torio Kristy amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara hatrany ka hatrany amin'ny toerana zay andehananao zany. Koa torio Kristy rehefa mitory soratra ianao ary rehefa mitory ilay soratra ianao dia lazao hoe Kristy no tompony teny zany zay toriana araky ny teny Claire moa zany na iza na le tsika ao anatin'ny Baiboly i Jesosy ny loha hevitra lehibe ho resahana. Liko toko 4:7. Tsy te andre toriteny ray zay tsy misy an Jesosy zany isika sy ny filazantsara. Te hitory an Kristy avy ao amin'ny soratra masina foana isika zany. Ny fitoriana Kristy zany da midika fitoriana filazantsara. Ny filazantsara ny fanambarana momba ny fiainana, ny fahafatesana ary ny fitsanganana maty ary ny fiverenana Jesosy indray. Ka ny fanazavana fanampiny zany dia ireto. Mila mikirakira ny teny amin'ny fanambarana zay nataony PJ Smith zany tsika dia misy toronalina telo moa zany ho amin'ny fitorian-teny izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 12:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia hitantsika koa ny andininy 5:20 dia mivakio ny soratra masina zany ao amin'ny Agay 2:2 andininy 7:20 aza avao ny dika le soratra masina mampiasa fijoroana vavolombelona, fanoharana, fanazavana sy ny sisa zay entina nazavana anazy. Andininy 7:20 dia ampiaro eo amin'ny fiainanao andavanandro ny soratra masina zany dinina. Koa aoka zany isika ho mpampiatra. Raha manao zany ianao dia tsy ho diso lalana ianao. Dia ile teny nitoriany Nigey zany dia toriteny kely 3 minitra. Zay moa ny Nigey zany Nigets ny teny zay mampianatra zay nanofana zay toriteny 3 minitra zay izy ka minitra iray izy amakina. Ny ray minitra izy anazavana ary ny ray minitra ho fampiarana. Dia oreo isantsika zany hoe ino reo karazana toriteny roa mahazatra. Voalohany, loha hevitra zany na tematika araky ny teny ara teknika. Ny tena mety amin'ny loha hevitra sasany zany dia asiana lohateny na titre arahana andininy. Ohatra, ery amin'ny toriteny tematika zao no hoe lohateny mandresy ny fakapanahy. Ohatra zay zany lohateny. Dia miomana zany fa hiditra am'izay tsika. Vakio ny amin'ny Petera voalohany 5:5-7. Fantatrao ve fa ny devoly dia amelenao amin'ny faritra malemy anao amin'ny fotoana mareraka anao iny. Mahaiza mitsoka zany. Vakio ihany koa ny Genesisia 7:30 ka hatramin'ny 20. Rehefa nalaim-panahy ianao amin'ny firaisana ranofo dia tahaka ny Josefa zany dia niazakazaka zany Josefa avy hatrany izy dia teo ampanomboan'ny fakapanahy zany le ranotranga talohan'ny nisy tonana ananjy. Mahaiza mitsoka zany rehefa misedra toe-javatra misy fakapanahy ianao toy zany nahazo an'i Josefa. Aza miseho mahery fo mitsoavy hatrany ianao. Alaviry ny toerana misy fakapanahy. Vakio ihany koa oabolana 7:7 adalana ny amin'ny titovolahy ty satria nandao ny tranony mpivaritena mihitsy izy mivokatra zay raha zay. Dia raha lavo moa zany ianao dia miazakaza any amin'Andriamanitra avy hatrany. Vakio amin'ny Jaona voalohany 2:9 ka hatramin'ny 10. Ka rehefa latsaka amin'ny fahotana ianao dia aza mahatsiaro meloka fotsiny fa aleo miazakazaka amin'Andriamanitra ary miteny hoe ray eo. Manenina fa tena nanota miangavy anao aho mba hamelany heloko sy hanasany fahotako. Misaotra anao aho ray eo fa ty ahy hatrany ianao na dia nanondrana zaho de faragnanao. Amen. De ny faharoa moa zany de ny famelabelarana ny amin'ny toriteny. Ny famelabelarana zany de midika fanazavana, fanokafana ary fanitarana an'ilay soratra masina mba hivelatra zany. Midika zany fa maka andidy soratra masina ray zany ianao ary miainga avy amin'izany
de tokony azavaitsika foana ilay teny fa tsy ampiasana azy hoe any fanehoan-kevitra fotsiny zany. Eto zany de voaboasina lay andin-tsoratra masina. Ary manaraka renan'izay de fanefena le torite zany mba anana endrika fa tsy voana zany. Dia voalohany, ina moa le tena fototry ny andalana ao anatin'ny teny io. Tadio fa aza mitoro ny soratra raha tsy eo Kristy, raha tsy voalaza ao zany. Ary aza mitory ny Kristy raha tsy mitondra ny soratra koa nefa zany, raha tsy amin'ny alalan'ny soratra. Ka ny faharoa manaraka zay de hoe manorata zany ianao adrafitra ahitana teboka roa na telo tsotsotra ho an'ilay andalana. Ary aoko mazava sy tsotra araka zay azo atao izany. Jereo avy hatrany aloha reo hoe ampahany manahirana ao amin'ny andalan-tsoratra. De avy eo ny lohatenin'ny fizarana dia zany koa zany isan'ny zava-dehibe. De manaraka manana fampidirana tsara zay mampiditra le loha hevitranao zany. Manomeza fenkevitra entitra ho an'ny afatranao mba andraisana fanapa-kevitra, mba andraisana fampaherezana na fitariana. De manaraka an'izay koa teboka fahenina zany de meza zany mafy mba anome ohatra zany ianao, mba amoaka lay fahamarinan'Andriamanitra. Ary ny teboka fito fezo araka ny tokony ho izy lay andala-tsoratra masina zay torinao. Ary manomeza fampiarana ho an'ny fiangonana avy eo toy ny lay amaragnanao anazy zany. Ary ny teboka fahavalo de amboary tsara ny masonao ka jere le manatrika hoe ny fihetsikanao ary ny feonao, ary mivavaha ianao mivavaha. Ary teboka fahafolo moa zany de tsaroa foana fa mitondra ny filazantsara ianao. Liko toko 7:7 de manao fanombanana ny amin'ny toriteny ianao rehefa avy eo. Teboka faha 1:10 moa zany de hoe inona moa zany loha hevitra na fototra indray zay misongadina amin'izay afatra izany. Zay zany mila fantarina zay. Teboka faha 12 de hoe nitory ny filazantsara Jesosy ve zany izao sa ahoana. Teboka faha 13 de mifantoka tamin'ny andala-tsoratra masina ve le toriteniko. Ary ny teboka faha 14 misy fampidirana tsara ny tondra ho amin'ny andala-tsoratra ve tanatin'izany. Teboka faha 15 mazava ve zay lazainy na le nilazaiko teo, tadidinao ve izy reny zay nambarako reny. De teboka faha 16 misy fekevitra entitra sy fampiarana avy amin'ny afatra ve tanatin'le izy. Ohatra mandray fanapa-kevitra, manome toro lalana, mampahery ao anatin'izany. Teboka faha 17 moa ve izy manome ohatra tsara iray zay le toriteny zany. Teboka faha 18 nahoana no ny fijerin'ny mpanatrika anao, ahoana ny fihetsika, ny fivoakan'ny feony. Milaza lafiny iray zay tsara amin'ny toriteny. Vela zany milaza lafiny iray zay tsara sy lafiny iray zay mila fanatsaratsarana. Ka izay moa zany no amaragnatsika ny amin'ity fampianarana ity de toizatsika amina manaraka indray misaotra tompoko.